Radrika nosoratany Maminiaina ovelomin'ny Vantsoa ony Miajanirina Anjariliva ary Saloy miaraka amin'ny taina nantenaina tovy razana mamonjy no nandray feo Anjariliva no nanatotosa. Aleo aloha lazany vaovao amin'ny maman hoe vita soma tsara ny taratasy fitarainana amin'ny sotsina tanany soa zao so hiasa loko ao izy. Tatamo ahita fa verina sady na ie fa inona no ataonao mipetraka rereto aiza maman? Miandro ny fahatongavanao mihitsy aho io. Fa ahoana misy inona ka ny omby tampoka tao angeny aretin'ny papa dia lasa nentiny mama any amin'ny hopitaly any izy. Ambulance any nakandry zareo teo. Hopitaly aiza hono misy any zareo fa hoany azao dia zao Ariera fa ny efitrano zao tsy fantatro. Tsy mbola niantso teo mantsy mama. mety ao amin'ny urgence angamba fa hojereko ao aloha rehefa tsy hitako ao very zareo tsy antso maman. Ka iaraka aminao koa izany koa. Nasay mama ny andranao fotsiny angeny ny janonako teto e. Ndao are mitondra fiara ianao? Mitondra fa aleo miaraka e. Sa tsy mety aminao? Si ianao koa miasa aloha amin'ny zavatra hafa. Ny azo ny nasakotasaiko dia ny ahitako amin'ny papa asa nanana ahoana izy izany nanana ahoana. Ka tao anatin'ny tsy fahatsiarovan-tena tanteraka aloha izy tamin'ny zareo ny ala teto izay e. Zany iziko ilozaka anao raha mbola miana hany eo fa lasaka. Andraso ary nary. Ndao are aleo tonga dia amin'ny urgence aloha nijerena fa sao mbola ao zareo sady misy dokotera nitsangana raha teo ambaravarana eo. Aleo ino antaniny? Aleo zany hoe ny fampetra etsy amin'ny mangatsiatsika etsy aloha ianao e. Otra ny efa seposepotra be ihany mantsy ianao zany ka sao dia ho torany eo. Eny are aingana anao loza ahoana koa ary tsy miatra aminay ity e. Tampotampoka teo dia tsy hita fotsiny teo so ndray ty papa ny marary mafy. Inona ary matony zao? Andao mijery ary tsy maintsy akatra ny ambonitsika fa efa nahazo fandrinany amin'ny salle payant tondry zareo. Ndao are dia manao ahoana hono izy andry tatama? Ny telefoninao? Tena tsy henoko mihitsy raha tsy anao no miteny maman ty na ahoana ary? Raiso aloha fa tao jerenao fotsiny ka. Allo efa ato amin'ny tohatra izay akatra ho any e. Manao ahoana izy ao? Zany ve? Ho avy zay sy tatamo? Ya ok. Fa hoana ondrinary mbola tsy mahatsiaro foana hono e. Misy fanafody tsy maintsy hovidiana maika koa zao. Sady efa tonga tsika ka. Atao amin'ity riany ity zany misy ny efitrano andoavam-bola. Andraso fa hitady olona anontaniana. Efa io mivoaka io maman ka. Ndao nanahoana izato maman? Mbola tsy mahatsiaro tena foana ve? Tena mbola tsy mahatsiaro fa reto fanafody reto aloha no mila vidiana maika hozy ny dokotera. Eny are andeha vetivety aloha reto daholo ny fanafody ry maman. Izay voasoratra rehetra tao anaty taratasy reto fa ny fampiasana azy fotsiny tsy fantatro. Ho avy eo ny dokotera nazava azy amintsika ka. Lasa mantsy le teo fa le nisolo azy angamba ny efa ato matoa nanontany anareo teo ny infirmiera hoe efa tonga ve ny fanafody. Aleo izy ilazana any mihitsy so efa tokony asy reto fanafody reto e. Andraso fa iaraka aminao koa. Izay lazan'izay fotsiny koa ve dia ilaina iarahan'olondroa fa andaso eo e. Ka sao dia faninany koa ianao ka ampitombo an'izao fasahirana nefa misy izao indraiko. Mandeha any nareo roa miaraka ny fazasiana olana e. No mahaso azy ty efa tsy tsy hanaovana azy. Tsiry amin'ny zoronindry ve moa no braon'le dokotera e? Eny io misy soratra amin'ny fandrafandra be io. Andraso ary Oe ahoana ny anareo? Manao ahoana Oay to tena inona no ilainareo? Tsy zany fa saia hitady an'ny dokotera izay. Fa ahoana? Efa tonga ao le fanafody nampividianany. Andao ary apetaka e. Mila miasaingana ny fanafody. Tatano ary tatamo fa ohatra ny fanina nge za zany tena manjavona ny masoko.
io aroaly efa nilazaiko anao andao. Andraso aloha tatamo fa zaroetinao mafy a. Ka lasa ihany le olona teo ange. Dokotera ve ny sa hoany e? Toy soa mantsy ny fahitako azy sa olona mitovy na ny masoko nefa mandrozo? Ka naza koa aza ange mba gagy. Tena isosa kambana aminy iny. So mantsy to tambany vohibavy be fa tsy ohatrany tiako. Ka efa namboarina ange ny endrika sy ny volony. Fa misy infirmière fa aleo anontaniako an'izay anarany ino e. Mipetra eo amin'io seza lava eo aloha anao sao dia hikiry andeha eo indraika enjerany. Vetivety fotsiny a. Enganeka mba ho isoa iny dia anafaka ny fanindritsindrin'ny maman azy. Tsy ho sahany efa teva azy hoe tambany vohibavy tsony angamba izy amin'izay fa anaja azy amin'izay. Dokotera maneva so dia mondra ondrinary a. Izy ve zany? Oe, tena torany ty le ty e. Ahoana koa ary tony tsy mahatany shok tony. Aloha etsony infirmière aingana. Azafady nge ianao e. Nanahoana izy taorina ary? Tsy maninona tsony ka. Fahatarana tamiko fotsiny angamba no navoa teo. Fa izy aloha dokotera teo e. Aiza koa maman. Dia nanahoana papa? Fanontaniana re izao. Tena manahira anahy ty raha ty ry tatamo a. Tsy mindray ny marary akory izao no tena manahira tsy haina azy io fa le kiala dokotera iny. Fa mahagaga tokoa aloha e. Ahoana tokoa ary ny tena zava-miafina izy iny. Tatamo a. Tsy valinao akory ange ny resako e. Ay ve. Dokotera aloha lasa nijery marary hafany e. Maman kosa mbola ankona toanao zao atsy ambadika atsy. Dia efa niresaka taminareo ve soa? Nanontanianareo ve ny tena marina momba anazy? Iresaka amintsika eo ambirao anao n'izy rehefa avy fa mbola lasa nanao vizity ry zareo e. Ay, amin'izay angamba izy vao nazava marina momba anazy ka. Tena tsy mahampianao mihitsy zao zavatra hitako sy anako izao mantsy ka. Miala tsiny aloha raha tsy afaka niresaka taminareo ateo raha tsy izao e. Ny antony moa dia hitanareo tsara fa mbola tena am-perinasa tanteraka. Fa ahoana tokoa moa izy? Tapahako avy hatrany fa efa fantatro ny tianao anontaniana izay mbola manitikitika ny sainao rehetra koa aza. Ka aleo asesika zavainy eto avokoa izany rehetra izany avy eo. Fa ny vaovao lehibe aloha dia efa mahatsiaro no mararinareo. Misaotra an'Andriamanitra lehibe. Sady misaotra anao koa e. Ny manaraka an'izay dia niala tsokosoko tao aminareo azy satria efa tapitra ny fotoam-pialan-tsasatra ka voatery tsy maintsy nandray ny asako amin'izay aho. Dia izao hitanareo eto izao. Aiza nefa dokotera ohatran'izao mihitsy ianao fa nahazo fialan-tsasatra dia izay no nahatonga anao hidana tany ambanivohitra. Zavatra tena tiako ny fiompiana sy ny fambolena. Ka izay mihitsy no nahatonga nanorina ny trano any ambanivohitra io mba ahafahako manao an'izany. Dia tsy manahirana anao ve ny mody isan'andro any lavitra be any amin'izao ianao miasa ty izao e? Rehefa amin'ny fotoana tsy fiasana na koa rehefa mahazo fialan-tsasatra ohatran'ireny aho no midina mipetraka any izay mianaka. Fa ankoatran'izay dia eto ihany fa ny mpiandry trano no any mikarakara ny voly. Manana trano eto andrenivohitra tokoa ry zareo nge izany mazava loatra e. Tena hitako ny anahana mihitsy maman fa tsy napozy ny zavan-tranga. Toy izay koa tatamo. Fa zaho ty ny tao faly sahirana tsy mety an'izay ataoko. Mety mbola ho tia avy izao isoa io. Sa tezitra amin'ireny zavatra natao tamin'ireny ka hitsipika tanteraka an'izany. Ny tena loza koa izao dia raha sanatria moa ka efa nanambady izy. Tsy izany aho vao tena very. Asa hitako anie izany. Dia ahoana tokoa moa izany le fikasanareo sy dokotera Sorendrina ary? Tao tsy nasianao resaka akory mantsy tamin'irentsika natsony tao ambiraon'ireny. Tena tsara maman.
ahoana moa izy ianao fitsarany antsika amin'izany moa tsy tombona tokoa le resany hoe matambatom-boninahary tsika fony mbola tsy fantatsika ny toerany nambany antsika ery izy dia zao izy fantatra amin'izay vao mody koropaka be hoe andao atao ny fanambadiantsika fa manaiky amin'izay papasy maman ka za kosa angefa nanaiky ny angatakasy tany amin'ny ray aman-dreniny tamin'ireny fa ianao ny tsy nitondra izy indray aza nentinao nody avy hatrany tao an-trano ka fantatro fa tsy tamin'ny fonao mihitsy ny nanaiky ianao an'iny fa noho izany sisika mafy dia mody nanaiky ianao hoe ny fanekeko ny zava-dehibe fa izay tana-tsaiko tany tsy tokony hidiranao e sany mba toetsendry mamanko le ty e tena matomboninahitra marina ka zay ny lana mora kay aho zany rehefa hita ny famanakaja le ovinantony dia fakahita kely tsika raha izany no misy ka ho avokako daholo ny tsy ambaratelo ny rahanay rehetra teny elako tsindra maman fa tsy ho sahabo sy toetra toy izany lehilahy lehibe ohatra anazy zao ve dia tsy alala menatra fa hiova hevitra tamiko eo rehefa mahita ny voninahitra olona e ianao nge tsy hitany nampiseho fihetsika ohatr'izany taminy moa tsy efa hatramin'izay ianao ny ty azy tsy misy mahamenatra mihitsy ny mamerina milaza n'izany amindray tena tsy vanina le raha matoy io tsy namposiko tsy apetrako moramora kosa aloha zao fanaovana finantsy mahitsy zao e zay ray izay potiketo mialatsiny manelingelina dokotera ahoana ny ianao tatamo iny dokotera ay kosa fantatrao tsara ako tsara zavatra tsy zany fa ilaza aminao ny amindrinary menakavy fantatro fa vahiny be toetra ny zareo sy ny fomba ny ianao ka zany no ilazako aminao azy inona moa no ilako an'izany mademoiselle tatamo tsy misy fifamatorako amin-drareo nge ka angamba tsy tokony isy hidirako ny fiainan-drareo ka tsy fofombadinary akory ianao so dia diso adresy aloha ianao e za mantsy tsy fofombadinarinao zany fa tsy ianao akory ve no iso e le tovovavy avy any ambanivohitra eny za tokoa ny soa fa tsy mbola nifankaty taminary zany mandainga ianao e ry zareo azy efa saika handeha hangataka anao tany amin'indray aman-dreninao tsy mpifankaty ve nareo angatandry zareo ianao e aleo ianao mivoaka ny braoka angamba mademoiselle tatamo mba tsy sehoany zavatra fa hafa eto amiderinasa tanteraka mantsy azo ka oka mba tsy ho elingelenao amin'ny zavatra tsy misy dikan'izany sio miavinavo patoko ty ho avokoa ny ianao fa mandrasa kely zay ray ho atsika potiketo na zana nareo ivoaka ny hopitaly amin'izay nareo fa efa salama mararinareo ka lamindaminy ny entana aloha mandra-panamboarako ny taratasy tena misaotra indrindra dokotera dia ahoana dokotera ahoana ny tianao ambara tsy afaka ny eona aminao tsony ve zany zay indrindra fa za inona moa ny tokony mbola eonantsika indray tia anasanao iara-sakafo aminay zay dokotera ho mariky ny fahafaham-ponay tamin'izao faritrana indrainy izao raha tena vokatry ny fonareo zany dia tsy maninona fa ho avy ahy tena vokatry ny fonay dokotera maty angeo io vadiko io raha tsy nisy anao eny ary ny ariva foana vo afaka mety ka raha pitso ariva zany zay miandry anao sa asaiko alain'andry hitako raha io fa aza misahirana mifito atongany dia misaotra mialoha dokotera hita mihitsy maha olona tsotra sy malemy fanahinao tiany fiarankana ratsy rifa andeha hamonjy an'le fotoana ry amindrinary mihevitra zao izy fa tsy naheno an'iny resaka ny fanaovany zareo iny na tsara zavatra mihitsy le hoe ariva izy vo afaka fa misy anaovako azy tsara tsy
Tsy afantatra mihitsy mantsy amin'izao hoe izany no namono azy raha maty eo izy fa ohatrany hoe misy nanitaka. Afa tsy leta tamy veto mandeha arity. Amin'izay indray dia mandeha irery. Fa viaiza roa aiza. Ary misakana nge izy zany. Ho any Andrinariko nga. Miala tsiny madama kely a. Ahenao ihany ty. Fa viaiza roa aiza mity efa alina ianao. Andeha hamonjy fanasana any Andrinary a. Nefa maty tatsy aloha tatsy ny fiarako dia voaterina lefa ny amin'ny mpanamboatra fa mba afaka mitondra ana ve ianao? Somazavazava koa zany a. Raha marina fa hoe maty tokoa ny fiarany. Nahoana izy ny tsy nandeha taksi na hoe fitaovam-pitaterana hafa fa tsy handeha tongotra toy izao. Nefa dia olona miaingotraingotry toy. Misy antony ao. Aleo ihany mailomailo tsara. Misalasala nga ianao dokotera. Tatamo ihany ange ty le namanary. Efa fantatro fa gaga fotsiny aho hoe nahoana no mandeha tongotra fa tsy taksi na zavatra hafa. Tsy te hisahirana amin'izany intsony aho e. Efa akaiky inge io fa tsy te lavitra be manahoana akory. Mekarary ianao e. Avy eto aloha. Amin'ilay azy tsara. Tsy amin'ny fiolana tsy no amelesako azy. Vitsivitsy mpandeha raha teo ny arabe izao ka afaka manara-po tsara. Eto. Raso amin'izay. Oay, fa antsy lava lelina ty atokanao ty. Naperako ny datin'andronao ty dokotera. Zay izao no mendrika anao. Satria mitady andrombaka eo an-tanako ny olo tiako no tsy vadika vola ihany koa. Ange mifetsika sao teo vidiana lafo a. Misy mahery kokoa noho iny ange aty e. Oay, tao basy. Toy ny tselatra namohan'le kala ny boatako. Dia inona vokany avy tao? Ka alefaso ary ny antsinao jereko e. Serentsika ny orotodrodika eto. Tsy matahotra niny koa e. Andao samy apetraka eto ny fitaovana dia ery ivelany ery tsika mifampitady amin'ny tanam-polo. Ay, samy mametraka ary dia andao. Tsy misy matahotra n'izany koa eto. Avy. Tao alina be dokotera vao tonga. Neverina efa niova hevitra indray ianao dia tsy ho aviko. Raha nilaza fa ho avy dia tsy maintsy tonga fa nisy olana kely dia taraiky ka. Ainga nanahoana izay le narary. Efa miramira nendrika mihitsy izy ao dokotera. Ay, tsy afaka miaraka amintsika eto izy moa fa mbola manarina ny torimaso angamba dia efa raiky tory sahady. Avelao izy atory fa tena ilainy mihitsy zany ka. Ao atao viary ny sakafo dokotera. Tsy nampozika ho tafahoana somatsara ohatr'izao eto indray tsika taoriany iny tsy nahitana anao iny. Maintsy tafahoana foana raha mbola samy velonaina rery izy mianaka fa mandeha amin'ny fandaran'Andriamanitra azy daholo ny zavatra rehetra. Za efa tena kivy mihitsy a. Foana marina tokoa ny tena dikan'ireny dokotera. Tokony hipetraka ve izany fanontaniana izany? Moa tsy samy mahafantatra tsara daholo tsika. Mila zavaina tsara ihany na izany aza ka. Ay moa. Izay mihitsy ny tokony efa nangatana hatramin'izay fa tsy varim-bariana tamin'ny zavatra hafa toy ireny fotsiny. Tsy azoko tsony izany resaka reo izany nge. Ny tena dika Madame Monica dia tsy nahafantatra tsara an'izay momba akory nary fa dia nijery ivelany fotsiny. Dia izay ny sarany ah. Na za koa aza nge dokotera fa ialako tsiny aminao e. Tambany vohibavy ny eritreretako anao hatramin'izay fa tsy olona manana toerana ambony ohatr'izao. Za koa aloha e. Dia voafetratra eo tokoa ny sainareo ka tsy afaka nivelatra tsony. Hany ka nanjary tsy nahafantatra n'izay tokony atao tsony. Tena ifana dokotera, hafa baraka izay marina.
Zay mantsy le ilana fifankafatarana tsara aloha vao mitsara ola fa tsy mba mihinana mambolony fotsiny. Efa nitakeko tamina rahatramin'izay nionanay mihitsy zany. Nefa dia tsy azo mihitsy izay tiako hatongavana fa dia vao maika azy izy ny tsara ivelany ka nahatongazy nanao an'ireny faneritereny isan-karazany ireny. Nihevitra mantsy izy fa hoe da mba ny volobavy tsy nahalala ninninina tokoa ka azo natao tamin'izay nitiavana azy. Ny tianao kosa nge zany no taty aoriana e. Fa da mba ny volobavy foana ny fieritreretana ho ana izany azy. Ka tsy nisy niraisinao izay tolo-kevitra mba nomeko anao satria izay olona tsy mahalala ninninina ve moa no mba hanoro-hevitra. Zay ny ianao. Tsy zaharery kosa fa na ianao koa aza nge voatononao anatin'izany e. Dia ahoana tokoa moa zany ny tamin'ireny resantsika taloha ireny. Oe, dokotera mantsy e. Resantsika taloha mahakasika an'inona moa zany? Mahakasika an'ilay fitiavanako. Olona tsy niova hatramin'izao nge ny fitiavako anao fa vao maika aza miredaredy e. Efa niandrasako valiteny taminao hatramin'ny ela io fa tsy mbola nazoko valiny hatramin'izao. Tsy lahara-pahamehana zany Rinary a. Fantary tsara fotsiny aloha ny momba. Dia ho fantatreo ihany izay mety ho valiny sao dia hihinana mambolony eo indray. Dia sanatria kosa ve ka tsy honjaraka ianao e? Aza hitako ane zany. Dia ahoana lesa Rinary a? Tadiavin'ny papangy lahy e? Inona no tediavany aka? Ny amin'ny raharantsika ka. Tola ny andro mifandrirarira fotsiny mantsy tsika roa fa tsy miroso. Fampifaninona ho antsika ary tatamo. Dia iroso amin'inona? Andray kosa e. Tsy efa ny fanarahandray aman-dreny tonta kosa ve ny tamin'izany e? Ho tianao tsy tsaroana angamo reny? Tiako fantatrao tsara ary tatamo fa tsy nisy fanapahan-kevitra mihitsy nge tamin'ireny na kely azy e. Ry zareo ny fanapaka an'izany tao fa tsy za. Na ianao koa aza angamba. Tenindray aman-dreny izany kosa nge manahirana ny manda azy Rinary a. Rehefa izay ny tapany zareo dia aditsika ny manaraka. Tsy za kosa aloha zany e. Amin'izao andro efa mazava izao hoe dia mbola isy faneriterena toy izany foana fa tsy avela samy anana ny safidiny tsirairay e. Angamo na ianao aza ary tsy mba efa manana an'izay olo tianao koa ka. Tsy a. Ny rehefa hoe izay no ny fanarahana dia izay fa tsy mahay mivadibadika izany a. Mety tsara vela tsy. Mihevitra izy fa tsy fantatro ireny fomba ratsy nataon'ireny. Ataony fa tsy nametraka fitoriana azy tamin'ireny mantsy dokotera Soa. Ka tsy ho ela izy dia hibaby ny valimasany. Dia ahoana moa zany ny amiko ry mamo? Nareo mantsy toa mpiakatra vinanto vaovao. Tsy manan-tsafidy ny amin'izany aretsy a. Nary nge ny tompona andraikitra amin'izany fa tsy misy hidirako felifely. Tsy afa miala amin'izany ianao ry mamo a. Tompona andraikitra koa ianao. Ranako nge io e. Nareo ray aman-dreny tota raha teo ihany koa no efa nifanaraka tamin'izany. Ka nahiteny aza moa nefa tsy manaiky izy. Azoko atahoana? Tsy afaka nianery azy mihitsy a. Vadika fanekeny ianao e. Tsy mena mivadika ohatry ny andro ririnina rehefa nahita ny voninahitr' olona. Fony mbola tambany vohibavy izy reny nataonao daholo izay fomba rehetra isarahandry zareo. Fa noho nahita fa hay dokotera nanana ny maizy azy dia nivadika mora foana. Inona moa ny tokony hampivazavazandry amin'izany eo e? Za tsy afaka nianery ny safidin'olona fa izay tiany ihany io. Ka rehefa iny ny tiany natambany vohibavy aza dia tsy afa manoatra. Dia ahoana fotsiny izany ilay fifanarahana nataontsika ireny e? Namany foana ka inona moa? Sanatria. Za kosa aloha tsy anaiky an'izany e. Tadiavinao votsodroa zany. Ka ny vola tsy ho azo, ny ho vady lasa ny hafa. Tsy mety kosa ka. Ka tsy misy hafa manoatra amin'izany ange tsika roa e. Afaka tokoa e. Omeo alalana fotsiny a dia ovitaiko ny afera. Aza miditra amin'izany kia. Zavatsarotra be nge izany tadiavindry atao izany e. Zavatsarotra izy ankehitriny satria efa tsy mazoto ianao o. Tiako ampatsahivina anao anefa fa raha tsy noho ny fadalanao ato amin'ity raha ty dia efa mba nahazo ny anjarako ihany ohatran'izay. Noho izany dia tsy anaika fa ho avoakako daholo ny tsy ambaratelo ny rahantsika rehetra hatramin'izay.
mahakasika ny fanitazonanareo ahovinanto ka hatramin'ireny saika anondranantsika ny soa reny. Tsy tsy va. dia zany ny zava-misy dokotera ka antony natonga anay ho tafiditra ato amin'ny hopitaly zao indray a. Marary ny vokatry ny nataony tatamo ka asa mety mbola izy fanantenana ihany ve ny haveloman'izy io. Tsy maintsy mbola hitsabo aloha fa dia ankinina amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Fa tataminao ty aloha tena fanitry be ny tany na azo ihany ianao na azo azy iny. Tsy tatamiko izany kosa aloha iny e. Ary tsy hoe nahazo izany mihitsy akory satria izay nge tsy mpifaninana akory e. Fofombadinao izy araka ny voalazany. Ary efa ny fanarahany ray aman-dreninareo roa toto izany. Diso be. Sady tsy tokony ho ny ray aman-dreny koa nge nandidiny safidiny zanany e. Ay moa ka fantatrao ihany hoe tsy tokony hisy an'ery olona misafidiny. Hatramin'izay mantsy to tsy hainao akory izany fa dia izay tianao foana no tsy maintsy natao. Ka re dokotera fa resinao miaika ankehitriny fa tena olona manan-tsaina mihitsy ianao. Ay ve fa tsy tambany vohibavy tsy mahalala ninninona akory. Izay ifonako ny lasa fa manomboka izao dia iova ka za mihitsy no hitsangana hampanjaka ny safidiny hafa. Anangana fikambanana mihitsy aza hampianatra ny olona mba hayanajany izany. Hevitra mety na dia efa somary tara aza. Tara hoana ka fa hoana? Ny fikambanana ataonao aloha ara-dalàna ary tena mety. Toy izany koa ny fiovanao saingy efa tara ho raha amin'io fitiavana andrasanao amiko io. Dokotera soa midika ve zany teninao zany fa tsy afaka ity ahy ianao satria efa manan'olo tiany e? Zany dia zany tokoa. Raha tsy nanao didijadona tamiko mantsy ianao fa navelanao malalaka aho nanazavany amiko dia mba efa nahafantatra zavatra betsaka mahakasika ahy ianao ohatran'izay ka tsy ho diso fanantenana ohatran'izao. Zany ve? Tsy marina kosa zany e. Zany no izy na ino ianao na tsy ino e. Efa manan'olo tiana ary roso amin'ny raharaham-panambadiana izay atsy. Tsy marina zany e. Raha nisy ary zany nahoany ny endrasendra sy niteny tamiko fa voamaika aza nampirizika ifandray aminao. Tsy miteny taminao tokoa izy satria nanaja ny safidiko. Ka zany navela ny safidy an'izay tiako dia mpanatateraka izy avy eo rehefa misy ny voasafidiko. Eny ary tsy maninona. Tsofoko rano tafitasoanareo. Za manome teny fa hiala amin'ny fomba ratsy io ka anjaranao misafidy. Misaotra anao. Hitako izao fa tena niova tokoa ianao. Raha inary taloha ny ohatran'izao ngamba efa asa fotsiny ireny nataony. Toy izy niezaka tsara efa ataonao izao fa ho hitanao oriana ny tombony. Visite aho. Ndre tsy le marary ange izany no atreanao fa lozanao mitatakolaka mandinika ny tany eto fotsiny e. Oe, dokotera, mijery azy aho fa mba lasa saina kely fotsiny ka mitamberina natatsaiko daholo ny tsy mampety an'ireny zavatra nataoko rehetra tany aloha ireny. Raha izay tokoa mantsy ihany tsy nanana an'ireny toetra ireny a. Dia naninona? Mba nifanojo lalana tamin'izay mba antiako izay ihany. Izay dia efa ranondraraka tsy azo rofina intsony moa ireny ka aleko mangina e. Mampalahelo andray ty izy. Torotoro fosy rotoko ny nenina tanteraka. Ataovy ary mizitinao maman dokotera. Efa ho tsara nefa venao ka tsy hanadino an'izay olazaiko eo. Mila fitandremana mantsy reto fanafoto reto ka sao dia efa madika. La zao dokotera fa efa ho tsara zao ny saiko a. Zavatra nandalo fotsiny iny dia efa lasa e. Eny ary ka zao mbola ao anatin'ny asa tanteraka aloha zao dia aza elingelena fa rehefa avy eo tsika dia miresaka tsara. Eny dokotera. Inona tokoa moa izany fampiresahana izy dokotera avy eo izany e. Mety niova hevitra ve izy ohatra ka anaiky ny fitiavako ihany. Engane. Avo ny lanitra ka tsy takatra izany tokoa noho izy. Jereo fa tsy mifantoka akory ange ianao e.
Janiko ty raha hoe mbola mieritreritra zavatra hafa ianao le teninao teo fotsiny nalasa sananaka. Ataovy dokotera fa ifantoka tsara amin'izay eny ary. Reto fanafody soratako reto tsy maintsy atao amin'ny maika. Ka inoy tsara ary fa ho lazaiko ianao zao ny fomba fampiasa azy. Azonao tsara daholo izay rehetra nolazaiko teo Eny dokotera? Dia mandehana vidio hainga andreo fanafody ireo fa asaiko jerijery mpitsapanampy eo izy aloha. Dia mandalova ho amiko amin'ny birao ianao rehefa tafaverina avy any. Voaray dokotera. Nary Ahoana ry maman? fa taiza foana ianao e. Mbola nasain'ny dokotera nividy fanafody atao aminao any izahay fa ahoana? Avy aloha ianao dia mipetraha eto akaiky eto. Izao no izy anaka fa ny aina tsy mifametra. Ametraka afatra kely ho anao Zany teny an'izany mory maman Efa manao izay ho afany amin'ny fitsaboananao ny dokotera e. Eny, fantatro izany. Saingy tsy ahasakana izay fandaran'Andriamanitra akory izany fa tsy maintsy mandeha rehefa tonga eo amin'ny fotoana voatondro. Fialanenina fotsiny ihany izany rehetra izany ka sao no izy anaka. Aza mamaly ratsy ny ratsy fa falo isoa foana izay manao ratsy ianao. Eny rery maman Efa miezaka manao an'izany mihitsy ange za zao e. Mahaiza mamela heloka ny hafa anaka ary tadidio foana ilay tenin'ny dokotera taminao hoe mahaiza manatsa ny safidin'ny hafa. Aza manambanimbany ny olona ihany koa. Fa izany zao mahavoantsika izao. Efa niraisiko hoanatra ao amin'ny fiainana mihitsy zao ry maman Hananarako an'izay ho zanako anirinany koa aza. Ampiresahanao nge zany marary izany Tsy tokony mbola ho fisan'izany mihitsy izy fa mila matory aloha. Efa miteny anazy ange za dokotera fa tsy manaiky izy e. Ametraka hafatra ho anahy hono dia izany io ataon'io. Avy aloha mihitsy izy aloha atory fa mila ianao eo. Dia davina inge za raha vao miala eto dokotera e. Andraso fa asiako tsindrona fampatoriana ary izy aloha. Dia sanatria ve ho faty tokoa maman dokotera? Aiza ny tany alehako raha sanatria tonga tokoa izany? Na i papa koa aza angamba raha sanatria maty hoe maman mety tsy ateza-tsony koa. Dia izay vao tena ho kambo tanteraka. Aza sasatry ny mivavaka fa mahalala an'izay hitondrany fiainanao Andriamanitra e. Tsy manao izay ampitondrana fahoriana mavesatra ho an'ny zanak'olombelona izany izy. Fa matoa avelan'ny tranga ny zavatra iray dia tsaroa fa misy tanjona tiany atao izay ho ambadika izany. Mbola mijabo koa tsika izao. Ka aza manary fanantenana sahady rehefa ho sitrana foana izy raha sitrapon'Andriamanitra. Dokotera Mandrosoa, fa misy inona? Lasy maman dokotera. Lasy maman tanteraka tokoa ilay efa nieritreretiny fa tsy maintsy handeha izy. Ahoana koa no mampahafantaranao an'izany? Efa mangatsiatsika daholo ny tanany amatongony e. Efa tsy mitebo-tsony koa ny foana. Maty maman dokotera. Mino koa zao fa raha vao mandray an'izany papa dia izay koa ny vitany aminy. Andraso loha jereko an'izany fa aza tonga dia manao an'izao ianao e. Tena tsy misy hevitra tsony amin'io dokotera. Jerenao ange e. Tena tsy izy tsony tokoa ty. Mahaiza mionona rinary lehilahy tena fatraka ao ny loha. Tsy maintsy andalova manana aina rehetra zao fa ho antsika kristiana dia manantena fa ionandray indray androany rehefa any paradisa. Very dokotera. Aiza ny tany alehako e. Araka ny efa nambarako anao dia manana tanjona amin'ny fiainantsika zanak'olombelona Andriamanitra. Ka angatao aminy mba hatorony anao tsy ho ela izay tiany atao eo amin'ny fiainanao ambadika izao. Matokony ny teninao ry aho dokotera. Safidin'Andriamanitra izao ka ajaiko ny safidiny e. Ny safidin'olombelona aza moa izao efa ezahana ajaina maika fa ny azy. Zava-dehibe loatra izany lazainao zandrina azy. Ka tazony hatramin'ny farany fa ho hitanao ny voka-tsoa azo raha voatazonao tokoa izany.
Efa hevitra tapaka ny dokotera. Afatra efa ndraiky mamoa ihany koa zany dokotera ka tsy maintsy hotazomiko mandra-pahafatiko na iny kodonoana iny kiatra. Nary, misy vaovao angamba matoa ianao tonga ty ampiasana toy izao mihitsy a? Betsaka mihitsy ny vaovao hatramin'izay tsy niona na dokotera. Zany ve? Eny e. Ny voalohany aloha dia ny samborin'ny polisy tany an-trano ny tatamo vokatry le fitironao azy iny. Tsy de tiako loatra nefa nigadrany amin'izany. Fa nataoko fotsiny iny mba ho famaizana azy tsy hamerena ny toirentsony. De ahoana? Ampy hafay azy ngamb'izay fa ho tsoahako amin'izay ny fitoriana ka tsy misy tompo-tsoako mihitsy nigadrany amin'izany. Asanao aloha e. Fa ianao ihany ny tompo-tsafidiny amin'izany. Fa ny vaovao faharoa koa dia lasa koa i papa araka le fiko. Onjoonjoko za rery sisany eto amin'ity fiainany ty. Hoviana koa zany? Ary nahoana ny tsy nilasanao Tampoka be. Herinandro monja tahorin'ny fahafatesan'ny maman iny rehefa tsara levenana. Tsy nilaza taminao intsony aho satria ny asanao azy ato mifanerana amin'ny volondohanao. Na zany azy e. Azoko natao ngeny nametraka tamin'ny namana tetiny asy e. Ka ny fotoana nandehanana nilaza taminao koa tsy nisy e. Tsy afany ala teo amin'ny razana mihitsy mantsy za. Fa za rery ny sady avy no havanana. Sady lara findainao koa tsy ananako. Eny e. Efa vita zany aloha fa mankahery anao foana. Aza vela ho raraka tany ny afatra napetraky ny reninao. Marina izany dokotera. Tsy ho adiniko mandra-pahafatiko iny ka. Miala avy eto aminao azy zao dia hiezaka hijery amin'ny tatamo fa sady hanome azy no anatitra vatsilo azy. Fa leo amin'ny sofoana ny rasa ataon'ny olona anao izy mama. Marina zany. Tena efa niova mihitsy tokoa le zalaty. Indrindra moa taoriana n'izany fahoriana rososina nahazo azy zany. Dia ponja moa zany sisy tiany nefa rako. Raha mba nahay nipetraka tsara mantsy ato eo amin'ny fiainana dia tsy ho nisy zao. Zao tia ny fiainany tena potika. Ny olo tiana nandrandraina ny zao ngamby efa lasan'olo-kafa. Indrisy ry fiainako. Tena nanenenako ny vitako e. Tonga izany ny famangina. Mifandrombaka daholo ny rehetra iona amin'ny hafany. Fa za tsy misy na olona iray aza mirarahana no tafiditra tety. Ry papa sy maman aza moa menatr'olona. Dia aleo ny manakarama olona manatitra ny vatsiko fa tsy sa mandeha ety. Manao any tatamo? Lasa saina be ingenao zany e. Tsy anao akory ny mpiandraikitra ny antso ny anaranao hoe misy mpamangy. Oay, Nary. Anao inona ty? Sa tonga mba handatsy Sanatria zany tatamo efa zao kosa ve ny mahazo anao dia mbola ho latsiana ihany. Ka anao inona ry? Tsy efa manana an'izay fofombadiny karakara indreninao anao akory ianao. Za no adalana naiko ny rebirebenareo fa dia zao sisany nefa rako. Aza manome tsy ny akosy ianao e. Tsy namitaka anao ange za fa tany am-boalohany dia efa nilasa taminao fa tsy natao hiaraka tsika e. Tsy olan'izany fa efa vita koa e. La zao izay olazainao fa mandeha ny fotoana. Ilaza vaovao mahafaly aminao ary tatamo inoko fa tena faly anao tokoa izy ity. Mihaino anao Zao ary notsoahan'ny dokotera soa ny fitorinanao tamin'ilay le fisakanana nataonao azy iny. Ka mino fa hivoaka tsy hoe lato ianao. Ay ve. Si. Eny e. Nefa misaotra azy ihany aloha ny amin'izay e. Tsy misy dikany akory zany. Mety ampiainany sazoko fotsiny angamba raha hiena akory aza. Fa ahoana ary tatamo tsy azoko. Ka tsy tena avy tamin'ny loatra ngeny na tafiditra tety.
vovoka kely nampihoatra ny rano fotsiny iny. Fa nisy inona koa? Le afera fanondranana tovovavy nirahako tamin-drenonao no tena goavany. Maninona tsara? Zaniko. Izay efa ela nitadiavin'ny polisy fa tam'le nisamborana avy ny sakana ny soa iny vao nipongatra teo ny afera rehetra. Ahoana tsara hoe? Nareo sy mamoa ve no nanondrana tovovavy? Eny izy aza ny tena tompona ndraikitra satria mahafantatra an'le sinoa mandray an'ireny tovovavy reny. Fa za zany voatazona ho piray tsy kombakomba. Tena enjany zany Tena ho very ary nary Tsy maintsy zamantsy zany zao ny baby an'izany eloko izany samirery satria ny reninao moa efa maty. Tsiry tatamo ny eloko ihany ny babenao fa tsy ny anareo zany. Afaka ianao rehefa vita zay. Anga everinao fa ho sazy moramora ny andry amin'izany. Folo taona tranomaizina sazy miatra angamba raha kely indrindra. Aiza kosa sady tsy anjaranao koa no manonona an'izany fa ny tribunal ka aleo andrasana izay olazainy fa aza manan-kivy telany loatra zao. Ary mandehana any amin'izay koa ianao fa aza mivezivezy aty tsony. Nareo menakavy daholo zao ny fototry zao fahavoazako zao. Mandehana. Eny andeha nefa na izany aza tsy anadino fa ivavaka ho anao mba azakanao ny anjaranao aty. Zay ataonao any tsy rarahako fa efa ty aloha za zao dia mifalia amin'izay nareo fa tsy hisy mpanelingely tsony. Efa nila tsy ho andriko mihitsy roneny zao niverenantsika ty ambanivohitra ty zao indray. Efa manimanina ny volokeliko enan-tsaha mantsy. Asa mba efa nanahoana izay ry zareo ao. Tsy efa nilaza tamin-driva inga arabe fa efa vokatra ry zareo ao e. Marina fa nilaza an'izany tokoa izy aloha Zaiko. Nefa tiako jerena mihitsy zany. Dia ataondry inona tokoa moa zany zao reo vokatra rehetrarehetra hiakatra reo. Betsaka angereo reo ve tsy dia ho lany hohanina daholo. Izy tsy lany re dia amidiko roneny Ny vola miditra amin'ire efa betsaka koa ve ki dia mbola ndreratena amin'izany ihany Reo nga ho lafindry vola be akory Tsy telo vola loatra reny jereko amin'izany roneny fa ny fafinaretako azoko eo mpijerena azy ireo mihitsy. Dre fa andeha hoaiza aloha tindriny tsy mipetraka Toa midikoodina eran'ny trano fotsiny mantsiko. Hijery ny voliko aloha roneny Ka aleo aloha misakafo mandeha ndry fa hikarakara azy nge za io zao Ka rehefa avy any re misakafo Tsy androko tsony mihitsy nijery azy ireo Ka mba mihinana kely ihany aloha na dia zany aza fa ho noana any angendry Tsy nono zany aho rehefa mahita ny voliko Fandray zany Za raha teo koa mbola vokivokin-dreny mofo sy mangazo nohanina tany an-dalana reny. Tena tiany soa mihitsy reo fambolena ireo ka raha tsy nanao an'io asany io ngamby izy iny dia tena nifototra tamin'ny fambolena mihitsy. Io ihany nefa nanaovan'ny olona tsinitsinina azy. Sany mangandrivotra ty atsay Zany mihitsy no tsy afoizako ny ety. Maefa ny ery ny tena afaka tamin'ny fofom-panafotsy sy ny fofon-javatra maro mifangaro tany ampiasana. Tena vokatra be daholo tokoa reto voliko reto Tianoko tanteraka ny avy zanako ny asa tany sy namboly ary nanondraka ny nahita azy amin'izao. Tsaroko tokoa ny adalan'le adala be ry teto tamin'izany. Na vokatra Ndry Nary Fa hoana Anao inona ty ianao Dia ahoana koa ny nafantaranao fa aty tany ampiasananao dia namarany tao fa nahazo failatsasatra kely ianao tonga dia fantatro fa lasa ty dia zao za tonga zao mba hanampy anao. Ka tsy misy asa tao tsony eto fa mitango vokatra sisa ka inona ary fanampianao ahy eo dia manampy anao mitango ka vokatra ery nge izy zany jereo zany abehan'ny bokin-daisoa sy ny souffleur. Tena efa niova marina ianao zany
tamin'ny ianao le tonga teto voalohany iny ve zao fantatra hoe inona namboleko teto? Zao nefa tena anjary fantatrao. Aza verina tsony re zany fa efa lasa menatra akehitrindra mieritreritra n'izany. Ka efa zatra mpanambanimbany olona loatra ka. Raha tsy misy mpamboly nefa tsy mihinan-kanina ny ao an-drenivohitra ao. Ny mpamboly aza nefa ny tokony andrianina satria areo no mamelona. Okizay zany hoa. Fa raha sitraka ao dia andao hipetrapetraka tsy ambody azy etsy. Sady misakafo sika mijery ny volonao. Dia mankasary azy ireo koa. Samba. Zay avy mba nandrianao naka ny hevitr'olona izany fa tsy mitarika keriny fotsiny. Mba aoka re zay efa laza taminao foana nge za fa tsy hamerina ny toy izany tsony e. Ay tokoa moa. Azoko natao mihitsy aza ny vady tamin'ny tany aman-danitra dia efa nataoko izany fa tena hitako ny tsy fetezany e. Tena fay tsy te hierika tsony. Zany ndao ary mafy loatra izany fiangavianao izany. Dia mba lasa ho amiko amin'izay ary izay tena tondianao ty e. Natsiaro ny fahinany tena marina e. Tsaroko ny fanapitsikana nondraka teto amin'ity toerana ity tamin'izay dia tsy atro ny tsy andeha aty raha vao nandre tamin'ireo mpiara-miasa taminareo aho hoe nahazo felan-tsasatra ianao. Dia ahoana? Dia tonga indray ianao izany aneritery hanoranao an'izany misy radiriky izany. Za kosa io indray ianao fa merina an'izany zavatra efa lasa izany sady radika kay ilay izy fa tsy radiriky izany. Izay mantsy vao fantatro fa natorin'ny olona anahy. Hitanao le ravikazo be fofona sady mangidy be ary feno tsilotsilo izay ny vatany. Tany an'ny olona izy atao rano fisotro ampidinana tosi-drà. Zay. Ay ve. Dia izy le natoroko anao sa tsy? Tsy fantatro fa ny teny haiko iny dia nomeko ny sotromy papa. Mbola io maniry inge ilay izy fa mandeana hoe jereo. Si, tsy ilaina tsony zany e. Le olona nilaza izay efa matoko. Mo mamenatra be ihany koa. Eto anatrehany dokotera ve dia tambavy ny resahana. Ahoana moa? Samy manana an'izay tiany hitsaboana ny tenany inge ny olona e. Na izany azy tsy maintsy nomemehany heritreritra zao ianao tamin'iny sady nanisana hoe olona dala mihitsy tony. Tambavy tsy fantatra no mba atao fanafody. Ny fanafody efa vita nefa eo amin'ny metoky. Kosa e. Za kosa nge tsy nafantatra hoe atao fanafody ny tadiavanao an'ilay izy e. Za raha teo moa tsy miasa loha tamin'izany. Nataonao tamiko aza nahasorena mafy. Oay, tena mbola hifonako injato enarivo aminao foana aloha reny. Tena matsiaro menatra mihitsy raha vao mbola verinao amiko izany resaka izany. Fa mba miangavy anao e. Avy aloha hivalina any amin'izay ny amin'iny. Ka tsika ane tsy nisy fifandraisana sy fifankatarana ankoatran'iny e. Eny fa raha sitraka ao dia aleo mba resaka hafa mihitsy indray no atao e. Ekeko ary. Nefa resaka inona? Tokony mba homenao valiteny amin'izay zao za ny amin'ilay fitorim-pitiavana nataoko taminao. Angamo mbola mieritreritra an'izany foana ianao? Eka. Tsy efa nomeko anao akory ny valiny? Eny saingy tsy mino aho hoe marina tokoa izany. Satria nahoana? Mety tianao porofona marina hoe tiana niova dia reny aloha ny valiteny nomenao. Fomba ahoana koa moa no nahafantaranao an'izany? Rehefa tena nandinika sy namakafaka tsara dia izay ny tsapako. Tsy marina. Satria nahoana ka? Tsy mahafantatra an'izay ataon-tsaiko ianao e. Tombatombana fotsiny izany fa izay efa nambarako anao izay ny marina. Efa manana fofombady saingy tsy eto fotsiny izy zao fa any ampitan-dranomasina any. Zany ve? Very Oay. Fa maninona ianao? Tolefika fotsiny teo ty. Tena dorana. Dia ahoana k'io zanak'olo lorso Atahoana moa fa tsaboina. Efa mikarakara azy io.
fa nataondrihina tany an-tsahatany nefa izy io e. Izao koatran'izao dia mbola tsy mahatsiaro saina foana. Tsy nanao nininina azy afa dia nanontany momba izy dia lazako marina dia io torana io. Mafy loatra kosa angeky ny sedra taondry azy io e. Efa reny ny fahoriana azo azy dia mbola taondrian'izany koa izy. Ka tsy nandainga taminy kosa ngeary eny fa ny marina ny lazaiko e. Tsy misy fahadisoko velively zany fa izony tsy nanadiadiko. Zatra manao didy jadona fotsiny fa tsy mba mieny ny hafa. Na izany kosa azy tsy tokony vatany driby ohatran'izany ny resaka. Dia tokony natao anandray raha ozy neny e. Za tsy mahay miolakolaka sy mandainga izanyko. Nga kosa mondry andaingy fa mba hoe amboamboarina ny filazana azy. Fantatra nge neny fa malahelo azy e. Raha ny tiany neny azy angamba izy mihitsy no vadiko. Tsy afeniko andre aloha fa tena latsaka atao-poko mihitsy ny alahelo ny tovolahy io e. Mafy angeky izany hoe ao anatin'ny ray volana monja dia lasa daholo ny ray aman-dreny ny teny. Ka atahoana fa izay lahatra ry neny a. Angamo misy olombelona mahavita manova an'izay voalahatr'Andriamanitra. Ekeko izany fa ny samy olombelona koa ny tokony ifampitsinjo e. Dia tadiavinao anao sorona ny fitiavako ange azany ry neny noho ny alahelonao an'ity olony ity e. Tsy manery aho fa milaza ny hevitra fotsiny ka ndry ihany ny tompon'ny fanapahan-kevitra farany amin'izany. Tsy ry neny a. Tsy andravan'izay efa najoroko noho ny aminy aho. Za raha teo tsy nanam-pitiavana azy izany mihitsy aloha hatreto. Fiaranary ty tonga ty izany. Manahoana ianao ry neny Rasendra? Manahoana anary a? Mikarakara zaridaina izy izany a? Eny anaga. Ny tompony tsinona tsy aoko. Malahelo izy raha tonga eo ka mahita ny reto alazo. Dia lasa ny andafy tokoa moa dokoterako. Tsika mianakarehetra izy tiany navelany eto. Ka atao ahoana e? Tsy maintsy nanohy ny fianarany ihany izy tsinona ny sady any raha teo koa ny vadiny eo. Mianaka. Ny vahendrika tampoka teo koa ange ianao izany ry neny Rasendra. Misy zavatra mampalahelo anao andra? Malahelo anao loatra anaka. Diso fanantenana tanteraka angamba ianao io izao. Tsy ry neny Rasendra. Vao mainka aza ataoko fanotra amin'ny fiainako izao mba hiovako ho any amin'ny tsaratsara kokoa. Marina aloha izany. Fantatro mihitsy mantsy fa mioreny zavatra tsy nentiny nataoko ireny ny tena nanamafy ny fony dokotera tsy efa ty amiko. Tsotra loatra ny zanakiny erinary fa tena tsy azo hodondontsony rehefa mandray fanapahan-kevitra izay a. Mafy kosa aloha ireny. Tsapako mihitsy izany. Olona manana ny maha-izy azy izao no nambanimbanina toy ireny. Tsy mametsy ny azy velively fa nazaza teo amin'ny toerany mety nanao toy izany koa. Fa izao ry neny a? Mino anao anaka. Ifampitaiza tsika mianaka e. Fantatro mantsy fa mafy eo aminao koa izao fanginana amin'ny tsy mahay eo amin'ny dokotera izao. Tena mangina mihitsy kosa aloha e. Efa zatra ny arany riry tamin'ny tetiko hatrany ambany vohatra rehetra any. Aleo fa ho raisiko ny andraikitra ry neny Rasendra. Zara teo efa tsy mba manana an'izany ray aman-dreny izany ka aleo ianao no ataoko solony. Ifampitondra toy ny mpianatra eto tsika mianaka. Dia atao ahoana reo arena be navelan'ny ray aman-dreninao ireo? Ho ariana fotsiny ihany fa hifindra ty amiko ianao. Tsy ho very ireo akory fa efa nomaniko hitezanany ireny zazak'amboty ireny ny tranondray e. Ay! Ireo sisa kosa andraisana an'ireo be antitra tsy raisin'ny havan'ireny intsony. Zany? Mbola azo hitazy any arinany raha mitombo isary zareo. Ireo tanin'ny dokotera rehetra any ambanivohitra kosa amboletsika daholo ihany mba hamatsiana sakafo amin'ireo olona ireo. Dia samy voakarakara daholo ihany ny fananana rehetra amin'izay. Ary zatany andrenivohitra ny tady fa hainareo nidina ty. Mikarakara fambolena sy fiompiana ty izay araka nefa nambarako andry tamin'ny telefony ireny. Fa ahoana koa aloha tindry tonga tsy milasy ty. Niko tsy nilazana mihitsy nareo satria tsy tiako hisahirana fitenana ako. Tena nahoana kiny tany?
Vita ny fianarana? Vita somatsara. Ay kosako. Raha izay 5 taona nyjanonako tany izany kosa veriny any tsy nahavitany zavatra tsy efa zavatra fa 5 taona sahady tokoa moa izay io. eny ka. Ela ihany izay fa ianao no laza hoe sahady. Jereo ankerety fiovany Tsy vita moramora mihitsy ny nanamaitso ny tontolo toy izao teto Izay aloha nary daholo ny navitan'izao. Tena tsy naposiko mihitsy. Izany veriny eny. Ny maraina izy no any dia tsy miverina eto raha tsy efa isakafo atoandro. Indraindray aza rehefa misy asa mahay ataondry zareo any dia tsy mody mihitsy raha tsy efa riva fa dia anateram-bary any. Dia ahoana ny asany? Sa efa nijanona tsy niasa intsony izy? Miasa any birao any ihany izy fa rehefa misy fotoana tsy akarany ihany vao milofo miaraka amin'ny mpiasa mikarakarandreo izy. Ohatrandreny nataonao taloha reny ihanyko. Tsara kosa izany keo. Hitako moa no mikipaka hatramin'ny tampo-tanety etiko. Izay vokatra amin'ireo ihany no ataon'ny sakafon'ireo zazak'amboty sy be antitra karakaraina eny an-drenivohitra any. Dia eto ve izy izao sa ny ampiasana roneny? Eto izy ka mitarika ny mpiasany an-tsahany. Nahazo fotoam-pialatsasatra iray volana hono izy dia izay ny nararotiny mafy io. Raha ndriny mahita azy any dia angamba ho gaga. Fa ahoana roneny? Ny maso ny sisany tsy misy fotaka fa miosona tanteraka. Izany ve? Tao mampalahelo indray izy izany roneny ka. Ndre Lasa tambany vota kosa izany ny enjenera. aza manody kosa retsy Fahitateraka mihitsy ange izy ihany Sao vao nanakotsako azy ny nataondry zareo taloha reny. Zao izy vao mahalala an'izany atao hoe fiainana miaraka amin'ny olona izany. Dia ahoana ny fihetsiny amin'ireo mpiasany? Tsy misy mpiasa sy mpampiasa izany ry zareo any fa samy manao araka an'izay tratrany. Na ny sakafo aza dia miaraka fa tsy misy fahasamihafana. Mandehana ange jereo ny sakafo andrahoan'ny mpanampy andro zareo ao Inona tokoa roneny ny sakafondry zareo ao? Ndany Andrasa jereko? Dokotera, arabaina tonga soa. Misaotra rinary Mandehibe nge ny asanareo eto izany Toa tsy tsaroana hatramin'ny sakafo atoandro mihitsy mantsika io. Mila avitana ainga anreto ry dokotera. Raha izao toetrandro izao mantsy mety ho avy orana eo amin'ny hariva dia mba voatsindry ao avy hatrany ny vonafafy teo Efa fantatra ao hatramin'izany. Ny tambany vohatra ny tokony hafantatra an'izany rehetra izany ry dokotera. Ianao ve no milaza tenao izany Ie, tsy mampaninina mihitsy ny atsoan'olona an'izany. Vao mainka fa finaretana ho aza raha misy miantso anato izany ka. Sady voninahitra izany fa tsy anara-panesoana araka ny niverako azy taloha Raha tsy misy tokoa moa ny tambany vohatra, iza na maty sakafo ny ao an-drenivohitra ao Izany Fa reto aloha ny sakafonareo dia minana fa sao dia ho reraka ambony ihany ao Sady angatsika koa izy reto raha andrasany ela eo. Reny hena mora mandry reny mantsy reto nataonareo reto. Sahirana indray ianao dokotera. Ie. Ianao indray tia nanaty sakafo anay aty nefa vao izao ny tavaverina avy any an-dafy. Ny any an-dafy izany fandalovana fa eto ny tena honenina mandrakizay rinary Tsy tokony hanariana ny fomba mahazatra hatramin'izay mihitsy ny nandalovana tany an-dafy. Ary mba tsy nampilaza mihitsy ange ianao fa hoe efa ho avy Ka tsy tian'elingelinanareo amin'ny marina Zany Ie. Zao ve ny asanareo aty dia adalaiko itsena ny vato indray Fantatro mantsy fa na tsy nilaza an'izany aza tsy maintsy nandeha tany ihany nareo. no maherinay kosa ve ny tonga dia tsy ho tsenainay Ka nanahoana aloha ny tany Nanahoana koa ny vady aman-janaka Vady aman-janaka ve? Misy an'izany ngamo Ka tsy ianao ihany moa ny laza fa any ny fofombadinao Any tokoa. Fa inona moa no manahira-tsainanao amin'izany Tsy misy fa mba manontany fotsiny aka. Raha mba fantatrao mantsy fa mbola miredareda ao boka ao foana ny fitiavana anao Tsy ho niteny an'izany angamba ianao. Mangatsika ange ho any sakafonareo Za aza mba efa niezaka mitondra azy mafana nefa tonga ty toa tsy asiana vidiny akory fa dia lozanareo mihanahana fotsiny eto indraiko. Noho ianao efa sahirana ary dia inanay
farany sitrapoko tsy nikasika mihitsy a. Satria nahoana? Nono hoe zany nikarakara azy ve? Fa tsy hoe ny mpanampy? Diso be. Tsy azonao anga ny teniko teo hoe noho ianao efa nisahirana dia liana anahy. Ka ataovy ary. Samy toerana eto ny tsy tianao hinanana azy. Andao fa hoentiko ery amin'ny toerana mampahazoto manantsara ery ary ianao e. Izy zany. Ery apotitra ry radrikry. Tsy misy fahatsiarovana amin'ny tamberinao an-tsainao ve ny fandehanana eny? Misy tokoa ka. Saingy aleo hoe tiany fa sao dia voalatsy indray aka. Tsironary a. Tsy andatsanao zany ary efa tonga entsika fa voamaika aza ny mehery anao. Tsy azoko. Anymehery ahoana moa? Amin'ny famalinan'le resaka efa napetraka ao tamiko efa ela be iny ka. Ataoko mantsy fa efa fotoana tokony hamalina azy amin'izay zao satria efa feno ny fepetra. Andao ary. Anjaranao indray zao no misitona hiala eto. Ndao ary. Ndao. Lazao amiko amin'izay ary le valiteny fa efa entsika izao e. Hoeny ve sa ho tsia? Voky tsara ve ianao loha ary? Tombontsaina tsara koa? Tena efa ho tsara mihitsy ka. Ay. Tadidinao tsara moa ty fototra radriky ty. Hitanao zany fa efa andatsa indray ianao io. Teto mantsy le nanireko anao akaravinao ah. Tsy andatsanao zany tsony a. Fa anao vavolombelona ny azy ty kosa mivaly teny omeko e. Andeto mantsy no nampisehoana toetra ratsy voalohany tamiko. Andeha tiako raha ediko no andevenana ho an'izany mandrakizay. Lalina be zany resaka izany. Inona ary ny tena tiany ambary? Mihaino avy ianao e. Ohatrany tsy ao tsara mantsy ianao zany ange e. Toy izy ny teninao fa menonao ahy. Olazaiko anao eto anio ny eny. Tamin'le fitiavana natolotra ao 7 taona lasa raha manaiky ianao fa andevina eto apotitra ty radriky ty ny fomba ratsy nisy taminao hatramin'izay. Tsy hitanao maefa niova kosa ve zahay e? Eny. Saingy mila fanomeza toka fa tsy hiverina amin'ireny tsony ianao na ovinanao vena. Menina eto amin'ity fototra radriky ty sy eo anatrehan'ny tany sy ny lanitra ihany koa fa tsy hamerina ny retsony mandra-pahafatoko e. Dia ahoana amin'izay? Ataoko fa zava-dehibe angamba izay fianianana nataoko izay a. Lehibe tokoa. Ary mihoatra noho ny nangatahako aza. Noho izany dia faly ahy milaza aminao fa manaiky ny fangatahanao ah. Ary tazona n'izany atao am-poko mandrakizay koa. Zany ve? Dia ahoana ilay fofombadinao any an-dafy? Moa tsy toy no mangalatra ny anjaran'ny hafa ihany ahy amin'izany. Manao sity mahery ny efaina tanany. Tsy te hieritra an'izany tsony mantsy arak'ilay fiainana nataoko teo. Eny nisy tokoa zany. Nefa efa nifaranako tamin'izaho tany teo iny. Satria mitady anao toy ny nataonao fahiny koa izy amin'izao fotoana izao. Mila ampianiany ny eto ambody radrika koa izy raha izany a. Tsy misy idirany. Zany nampianianako anao teto. Tena menatra n'ity fototra radrika ty ah. Tsy zany ny filaza azy. Fa ahoana? Radrika. Ay tokoa moa. Ny farana teo Radrika. nosoratany Mamy Aina, Novelomin'ny Fantso, Ony Miajanirina Anjariliva, ary Saloy. niaraka tamin'ny taina nantenaina. Tovy razana mamonjy no nandray feo. Anjariliva no nanatotosa.